faly miarabanareo indray amin'izao alahady anio izao. Alahady natokana ho fanokanana ny diakona vaovao sy ireo komity vaovao. Ny lohahevitra izay tondraintsika ity fotoana ity dia ny hoe ny tena fiangonana dia fiombonana amin'ny mamobe. Ka dia faly tokoa mahita anareo miara-miombona amin'izao fotoana izao. Ary satria moa alahady ny fiantsonana io dia natokana izany ho fanokanana sy ho fandraisan-tanana ireo diakona sy ny komity vaovao izay hiara-hiasa mitandrina indray mandritra ny roa taona ho avy. Ho aminareo irery havana amin'ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Aoka iaraka hitsangana amin'ny fiangonana.
Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mbola ho ataontsika ny salamo faharoa ambin'ny folo amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ho fideranan'Andriamanitra. Aleloia! Sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambony tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina. Fananana sy harena no an-trano, ary ny fahamarinana aritra mandrakizay. Ao amin'ny maizina ny mpisahy mazava ho amin'ny mahitsy. Mamindra fosy miantra ary marina ireny. Hira faha 1:700 ny andiny voalohany sy faharoa. Tranonao izay ankehitriny, miompo am-panahy, idera zakalaza raha nome voninahitra anao. Fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, masina ary be fitiavana. Deraina ianao, ankalazainay ny anaranao, satria mendrika ho anao izany. Tompo, fantatray ny falebiazanao sy ny fahamasinanao, ka mangataka ny fanatrianao izahay, araka ny nambaranao taminay hoe, raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia eo avony aho. Mangataka aminao izay Andriamanitra mba ho feno ny fanahinao masina, ka izy aniana vao anay indray amin'izao anio izao. Engany amin'ny feon-kira rehetra nakoako ny fanaty-piderana, ny teny rehetra mbara eto ho feno ny fahamarinanao, ary mivavaka tsirairay ho fiombonana akaiky aminao, ka ho voninahitra ao ireriany anay izao fanompoana masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy anakao. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Izao ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ho anio. Ko amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy, no mifamindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fampom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Ary satria tsy nanatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika, dia aoka isika hanantona ny Tompo. Ho voasoratra ao amin'ny Joela 2:7-10, ary mifonareo ny triatriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo. Fa mamindra fosy miantra izy, mahari-po sady be famindrapo, ary maninona ny amin'ny loza. Koa mbola ho ataontsika ny hira 7:valopolo izay mampirisika antsika mba hiova sy hiverina amin'ny Tompo indray.
Andriamanitra be famindram-po mijoro ampanetretena eto anaty anao izahay miaiky ny fahadisoanay. Fantatray fa niala tamin'ny fahazavanao sy ny lalanao izahay ary nanao izay ratsy rehetra teo imasinao, na tamin'ny teny, na tamin'ny fihetsika, na tamin'ny eritreritra. Fantatray ihany koa fa tsy niraharaha ny sitraponao izahay ka nanao izay nampateritra anao sy izay nandratra ny hafa manodidina anay. Amin'izao fotoana izao ara dia mitodika aminao amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka izahay, manolotra ny tenanay ampanetretena eto anaty anao. Mahafantatra ny fahalemenay sy ny fahadisoanay. Omeo anay ny hery mba hiovanay, ny fahendrena mba hisafidiananay ny tsara, ary ny fahasoavana mba hiainanay mifanaraka amin'ny fampianaranao sy ny sitraponao. Amin'ny fitiavanao sy manapetra, diovy ny fonay sy ny sainay, ka ianao any hanesitra ny loto rehetra ao anatinay. Ampy ihany koa izahay mba tsy ho azo mifankam-panahy, ary mamelanay tompo no ny fitiavan-teny, ny avinavina ary ny tsy fankatoavana ny sitraponao masina. Matoky ny herinao mamelombelona izahay ary ny fanahinao masina ny hitarika ny amin'ny lalan'ny fahamarinana miaraka amin'ny fiangonana. Rizainay be famindram-po mitareo aminao izahay, mamelany ny elokay, diovy izay mba fampahotana, sasao izay mba hovakelika, ary avaosa fanahy mba vonongana ho anao. Fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatany aminao. Amen. Andriamantsika ary avana dia Andriamanitra be famindram-po sy be faharo-po, ka ho anareo izay mibebaka marina raiso eo am-pitsanganana ny teny manambara fa voavelan'ny elokareo. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany nampaharetako famindram-po anao. Na dia mandra-pahantrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahantrareo, mandra-pahafotsy ny volonareo, dia izao ihany no hisahirana mitondra anareo. Izao no nanao, ka izao ihany no hitrotro. Eny, izao no hitondra sy hanafaka. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ara dia ambara fa voavelan'ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Ira fanampin'ny fahafito. Fita
any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fiangonana. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana famakiana ny tenin'Andriamanitra isika. Ka mialohan'izany dia mbola ho ataontsika ny raha fanampin'ny fahaenina dia mangataka ireo tompona anjarandroa izay ety anoloana. Zany Andriamanitra rainay izay an-danitro, ny hira izay nipololotra ty anatinay satria ny teninao tokoa mantsy ny teninao tsy mba maty. Koa dia misaotra anao indray izay ny amin'ity anio ity, raha mbola afaka andrezany teninao zany, satria ny teninao tokoa mantsy tompo, zany no
manidy izay mety hevidiso aty anatinay. Ny teninao no mananatra anay, ny teninao no taridalana ho anay satria fahazavan'ny lalanay zany ary fanilo ny tongotray. Koa dia misaotra anao zahay raha mbola afaka handray izany rehefa avy nomenao ny famelan-keloka satria izay voavela heloka marina tokoa mantsy no afaka handray marina zany teninao izany. Koa dia mangataka ny fanahinao masina ary zay Tompo, ameny ny fon'ny tsirairay mba ho malalaka amin'izany teninao zany, ary ireo izay amaky sy hitondra ny teny dia ianao andray ny fanahinao masina ho ao amin'izy ireo, ka tsy hiteny afa-tsy izay tianao ambara. Dia misaotra Tompo, misaotra ny amin'ny ty fotoana ity izay mbola azahoanay andre izany satria fahasalamana ho an'ny nofinay izany. Koa dia misaotra raha eo ny anaranao Jesosy. Amen. Ny vaky teny voalohany dia hitantsika eo amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny Esaia toko 4 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9, ataontsika amin'ny dikateny iombonana 10. Anaran'ny Tompo. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Ozia mpanjaka no nahitako ny Tompo. Nipetraka teo amin'ny seza fiandranana avo dia avo izy, ary nahafeno ny tempoly ny rebareban'akanjony. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, izay samy manana elatra enina avy. Ka ny roa nanakona ny endrika, ny roa nanakona ny vatana, ary ny roa kosa nanodidina. Ary niantso mafy ireo ka ny famaly hoe, masina, masina, masina ny tompony izao rehetra izao, feno ny voninahiny ny tany manontolo. Ny pararetra ny fanamban'ny tokanana noho ny amafin'ny feon'ireo serafina ireo, sady feno setroka ny trano. Dia hoy aho hoe, lozako, very aho, satria olona malotomolotra, sady eto amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako. Kanefa ny mpanjaka, ilay tompony izao rehetra izao, no hitany masoko. Kinanjo, nanidina nanatonay ny iray tamin'ireo serafima. Nitondra vainafo teny an-tanany, dia vainafo avy nalaina tamin'ny tandra teo amin'ny alitara. Natehany tamin'ny vavako izany, ary hoy izy tamiko, indro efa nitehaka ny molotrao ity, ko afaka ny elokao, ary voavela ny fahotanao. Dia reko ny feon'ny tompona amin'ny tany hoe, iza no irahako, ary iza no mpitondra teninay? Dia namaly aho hoe, inty aho, irao aho. Dia ho toizantsika ravana ny famakina ny tenin'Andriamanitra, ka ny taratasy ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny kristianina tany Efesosy no iarahantsika zany mamaky manohy. Efesianina toko 4 manomboka amin'ny 1 ka atsahatra ny amin'ny 9. Efesianina toko 4 1 ka hatramin'ny 9. Iny vaky ny tenina amin'ny aran'ny Tompo. Koa mangataka aminareo aho dia izaho izay migadra noho ny amin'ny Tompo. Manana fitondran-tena mendrika ny fiantsoan'Andriamanitra anareo, manetretena lalandava.
aoka ale mifanahy sady aharo-po. Mifandefera mpitiavana, aoka ny fihavanana no ifamatoranareo dia hazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy masina ianareo. Iray ny tena ary iray ny fanahy. Toy ny maha iray ny fanantenana intson'Andriamanitra anareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady iray ny kristianina rehetra, manjaka amin'izy rehetra, miasa amin'ny alalan'izy rehetra ary mitoetra ao amin'izy rehetra. Kanefa isika tsirairay avy dia samy nahazo fanomeza manokana arakaraka izay nomeny Kristy. Zany no ilazan'ny soratra masina hoe raha miakatra any amin'ny avo izy dia nitondra babo marobe ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Inona moa ny hevitry ny hoe niakatra izy, afa-tsy hoe efa nidina tany amin'ny fanamban'ny tany lalina indrindra izy. Ilay nidina ihany ilay niakatra any amin'ny lanitra faratapony indrindra mba hanerana izao rehetra izao. Izy mihitsy ny nanolotra fanomezana manokana ho an'ny olona ka nanao ny sasany ho apôstôly, ny sasany ho mpaminany, ny sasany ho mpitoro ny vaovao mahafaly, ny sasany ho mpiandry sy ho mpampianatra. Ho mifampitaovana ny vahoakan'Andriamanitra ireny mba hahatotosana ny asa fanompo-piangonana ka hirafetan-tenan'i Kristy. Izany no hahatonga antsika rehetra hiray amin'ny finoana sy amin'ny fahalalana tsara ilay zanak'Andriamanitra, ka ho olon-dehibe isika mahatratra ny alehiben'i Kristy sy eniky ny hafenoana omeny. Dia tsy ho zaza intsony isika, tsy ho toy ny sambo kely ilangilan'ny onja etsy sy aroa na tolatolana ny rivotra samihafa ka ho voafitaky ny fampianarana roson'ny olona mpamitaka izay mahay mamorona tetika hampivoana ny sasany. Ny fitiavana kosa no hanambarantsika ny fampianarana marina ka amin'ny lafiny rehetra nieno hitombontsika firaisana amin'ny Kristy izay loha. Izy no mahatonga ny tena manontolo hitambatra mafy sy ho voatanan'ny famavany rehetra iray ka rehefa samy miasa araka ny tandrifiny avy ny zavatra ny anisan'ny tena dia hitombo ny tena manontolo sady ho entan'ny fitiavana. Amen. Dia ho farana antsika ny famakiana ny soratra masina amin'ny filasan-tsara rahantsika mamaky epitsantanana izany. Jaona toko faha 20 andininy faha 5 hatramin'ny faha 20 izay mivaky toy izay amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa tiava mihoatra moa fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan-dreto? Hoy izy taminy, eny Tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fa ano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fanorony, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia hoy izy taminy, eny Tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia anarelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tiava ianao. Ary hoy izy taminy, Tompoko, ianao malala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fa ano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikitra ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia haninditra ny tananao, ary nikafa no hanikina anao ka hitondra anao amin'ny izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy hanambarana ny fomba ny fahafatesana izay hankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy manaraha. Dia nitodiky Petera
ka nahita ny mpianatra izay tidy Jesosy manaraka dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka nanao hoe tompoko, iza no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany fa manaraha ianao. Amen. izay asehony amin'ny olony, ary zany voninahitr'Andriamanitra zany dia voninahitra maniraka, voninahitra maniraka. Ny faharoa, ny Efesianina 4 dia ambaran'ny mpandinika fa azo lazaina hoe ny fototra iorenan'ny fiangonana mihitsy, na ny satany mahafiangonana mihitsy no ambarany. Izay fiombonana mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, ary fiombonana izay mijoro vavolombelona eo anivon'ny tontolo misy azy. Ny fahaefatra dia milaza ny fanirahan'Andriamanitra, ary ny antoka ao amin'izany fanirahana zany. Inona? Fitiavana. Ny olona manana fitiavana ny tompo marina tokoa dia irahany. Ary ny olona manana saritsari-pitiavana fotsiny dia tsy mahay mamaly ny iraka ampanovony.
ny tena fiangonana dia mamobe izy. Araka izany ny fiangonana, araka ny Efesianina 4 nyvakiana tamintsika teo, dia toerana anangonana, ampianarana sy taizana araka ny soratra masina ny mino. Toerana anangonana, ampianarana sy taizana araka ny soratra masina ny mino. Zany ny fiangonana. Mba ninona? Mba hitombony amin'ny lafiny rehetra amin'ny maha-kristianina, amin'ny mampianatry ny tompo azy. Ka araka izany, ny andraikitry ny mpitondra fiangonana dia mitarika ny vahoaka an'Andriamanitra mba hiaina sy hijoro ho vavolombelon'io maha-kristianina io eo anivon'izao tontolo izao na akaiky na lavitra. Hitantsika rehefa avy eo zany. Fa ny zava-dehibe mila soritina tem-piandohana dia izao: any Kristy ny fiangonana, izy ny tompony. Efa nambara teto zany tamin'ny tapabolana. Any Kristy ny fiangonana, izy ny tompony. Tsy hoe tompo manjaka fotsiny izy, fa tompony. Zany hoe azy ny fiangonana. Ary faharoa, Jesosy Kristy koa ny loha manapaka azy. Araka ny Efesianina 2:1-2, Kristy ny lohan'ny fiangonana. Araka izany ny mpitondra fiangonana dia mipetraka eo amin'ny sezan'i Jesosy Kristy. Ny fahefan'i Kristy no ampelantanany. Ka raha tsy manana firaisana feno amin'ny tompo izy, tsy afaka manapa-kevitra na miasa na mitarika ny vahoaka an'Andriamanitra hijoro sy ho tena fiangonan'ny tompo. Tsy afaka manao zany izy, fa manjary fikambanan'olona fotsiny ny fiangonana. Ary zany no antoko zao voady takina amin'ny komity zao. Voady izay atao anatrehan'Andriamanitra sy anatrehantsika fiangonana, mba hampamaro toerana tsara izany fiantsoana izany, ary ahatonga ny mpanompon'Andriamanitra ho tena olona tafaray amin'ny Kristy. Araka izany dia misy zavatra roa izay mila tsindriana tsara. Voalohany, ny fiangonana dia fiombonana. Fiombonana ny fiangonana. Misy fototra roa mifameno manorina ny fiombonan'ny fiangonana, dia firaisana. Firaisana ny fototra voalohany manorina ny fiombonan'ny fiangonana. Ka ao amin'io, voalohany amin'ireny ny firaisana amin'ny tompo. Ny firaisana amin'ny tompo, tsy ny fahaizana ny voalohany, tsy ny toerana amin'ny fiarahamonina ny voalohany, tsy ny fizihina no voalohany, zany hoe ny laharam-boninahitra, ny toerana, ny foko, ny saranga, ny maha izao sy zao eo amin'ny fiarahamonina. Tsy zany ny voalohany, fa ny fananana ny tompo velona sy miasa ao anaty. Ary zany tompo zany no manome saina, zany tompo zany no manome hery hoentina manatanteraka ny asa. Ary raha tsy mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra, izay fomba entin'ny tompo mitantana antsika ary mankatoa azy, dia tsy afaka na oviana na oviana hiasa sy havokatra eo amin'ny fiangonana ary hitarika ny vahoaka an'Andriamanitra ho amin'ny fampiorenana ny tena fiangonana. Io ny fototra voalohany. Ny fototra faharoa dia ny firaisana, aseho ny fifankatiavana, ny firaisana, ny fifanohanana. L'amour, l'unité, la solidarité. Tsy tonga ho azy eny fifiraisana io, fa misy rafitra silamina zay tarafitra ao amin'ny soratra masina mampiorina azy. Araka izany ny fiangonana, araka ny soratra masina, dia voalazako teo hoe toerana anangonana. Zany nataon'i Jesosy Kristy voalohany raha voatonga izy, ny antsom-pianatra izy. Dia ny apôstôly zany ary nangoniny. Ary zay raha teo no vino hoe fiangonana, amorina sy anangonana zany rehetra zay mamaly ny antson'ny tompo, mamaly ny antson'ny filazantsara, mba hiaina
ny firaisanao amin'ny Kristy ka dia tezaina amin'ny alalan'ny soratra masina izy mba ikendry ny fitovianany Kristy, ikendry ny fitiavany, ikendry ny fahendreny, ikendry ny heriny ary ikendry ny voninahiny. Izy tompo mihitsy, hoy ny Efesianina 4:4 ny vakina tamintsika teo, izy tompo mihitsy ny nanolotra fanomezana manokana ho an'ny olona sasany mba hampianatra, mba hitaiza, mba hampitao ara-tsoratra masina. Reny ny antsoina hoe ministre de la parole, na ny mpanompo ny teny, ny mpitandriny zany, ny katekista zany, ny mpampianatra zany, ny evangelista zany. Reny dia nomeny ny tompony fiangonana, omeny ny fiangonana mba hampianatra sy hitaiza ny vahoaka an'Andriamanitra ka hahatonga antsika rehetra iray amin'ny finoana ary iray amin'ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka olon-dehibe mahatratra ny alehiben'ny Kristy sy eniky ny hafenona omeny hoy ny vakitentsika teo. Ny fitambaran'ireo firaisana roa ireo izay ambaran'ny azo fijaliana, firaisana amin'Andriamanitra, firaisana amin'ny Kristy ary firaisana eo amin'ny mino, ireo no mamaritra ny mahafiangonana ny fiangonana. Ny firaisana izay miorina ho fiombonana. Araka izany ny fiangonana amin'ny mahafiombonana azy dia tsy fitoerana ivoriana fotsiny akory. Ny fiangonana amin'ny mahafiombonana azy dia tsy hoe anaovana asa fotsiny, anaovana hetsika fotsiny akory. Fa ny fiangonana dia mitaiza sy miaina ary maneho ny firaisana amin'ny Kristy, ny firaisana amin'ilay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ny antsoina hoe firaisana trinitaire, ary koa ny firaisan'ny vahoaka ao aminy. Raha tsy misy firaisana amin'ny fiangonana, tsy fiangonana izy. Tsy fiangonana izy. Mety fiarahan'olona fotsiny izy. Mety ho fikambanan'ny olona izay mitady tombontsoa fotsiny izy. Fa tsy zany ny fiangonana. Fa firaisana izay firaisana amin'ny Kristy mitarika ho amin'ny firaisana ho amin'izay rehetra ao amin'ny Kristy. Mamaly ny antson'ny Kristy. Araka izany ity fiombonana ity dia efa hatrany am-boalohany, hatrany amin'ny fahariana ny tian'Andriamanitra ny tanterahana teo amin'ny fireneny. Saingy tsy vitan'ny Israelita sy ny Jiosy zany noho ny amafiny foany. Fa tanteraka kosa tao amin'ny Jesosy Kristy zany, ilay fampihavanana vaovao. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra feno sy olona feno, ny mampihavana ny olombelona ihany amin'Andriamanitra. Ary mampihavana ny olona rehetra satria navaozina ho zanak'Andriamanitra velomin'ny teniny. Hoy ny tenin'ny Tompo, rehefa manambara io fiombonana io izy, tanteraka amin'ny lalana iray ihany, na didy roa, ny lalana rehetra sy ny mpaminany. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra, tanteraka amin'ireo zavatra roa ireo, izay iray ihany, dia fitiavana. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, ary amin'ny fanahinao rehetra. Ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany hoy izy. Misy manko ny sasany dia le anankiray le mitsangana iny lavalava kokoa noho le mitsivalana. Tsy ry havana, tsy zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny ara no nanao an'izany, ny zavakanto no nanao azy hoe tahaka izany. Fa ao amin'ny soratra masina izy dia ambaran'ny Tompo fa mitovy ireo. Mitovy ilay mitsangana na mijidina sy ilay mitsivalana, mitovy ireo. Ny faharoa izay tahaka azy ihany, tiavany na manao ny tahaka ny tenanao. Dia ambaran'ny Jaona ao anatin'izany fa raha misy milaza fa tian'Andriamanitra nefa tsy tiany rahalany, mpandainga izy. Mpandainga izy. Ary raha misy milaza fa tiany olona nefa tsy ao ny fitiavan'Andriamanitra, dia fitiavana manidina fotsiny ny fitiavana. Fa ny tena fitiavana dia le fitiavana nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Tao amin'ny Jesosy zany no tanteraka. Ary zany no asainy jorontsika ho vavolombelona. Moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto ho ny Tompo tamin'ny Petera. Nalahelo Petera satria tsy sanamaly mivatana.
kanefa ne efa vonon'ny tompo ao ny vokatra zany. Raha tia ny tompo mariny ianao ry Petera, fa hanony ondrotro. Fa hanony ondrotro. Ary zao nge tena mahavariana indrindra e. Reo ondry reo keka ondry adala e. Ondry manie. Ary moa tsy zany nanambaran'ny soratra masina azy. Tsy ny salama ane ny mila mpanao fanafody e. Fa ny marary. Tsy tonga hitady ny marina aho, fa ny mpanota. Mba hibebaka. Araka zany ny firaisantsika amin'ny tompo fototra ny mba fiangonana ny fiangonana. Kanefa ny firaisantsika ao amin'ny tompo tsy maintsy mitarika kosa ho amin'ny firaisantsika amin'ny samy isika. Tsy mifanavakavaka e. Tsy mifanilikilika e. Za io mba nandray ny filazantsara io ane, tsy nanana filazantsara ange teo aloha nefa mbola tian'ny tompo ihany e. Naharitra tamiko ane izy e. Nahoanany tsy mba haritra kosa ho amin'ireo izay mbola mety mafisofina na koa mbola mafo nahoana. Ary zany ny ainana ao anavin'ny fiangonana. Zany ny mahafiangonana ny fiangonana. Tsy hoe firaisan'ny olona na fiombonan'ny olona mitovy. Dia entina dolidolo ny fitoviana rehetra. Tsy ry havana. Firaisan'ny olona izay samy malemy ao amin'ny maha izy azy. Saingy tezain'Andriamanitra kosa araka ny anjarany avy mba hitovy amin'ny Kristy, anana ny fitiavan'ny Kristy, anana ny fisain'ny Kristy, ary anao ny asan'ny Kristy. Faharoa, ny fiangonana dia fiangonana mamoa, mitondra voa. Zany ny fiangonana. Ary rahany eto amin'izao tontolo izao izy mba hitondra voa. Tsy mijoro an'ny tenany fotsiny ny fiangonana, fa najoro ny tompo mba ho irahany. Ho fanasina ho soa fahazavana. Zany lazany tompo azy. Ianareo ny fanasy ny tany. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Aninona? Hitondra tsiro eo amin'izao tontolo izao feno fangidiana. Dia tsy korontana roa. Fa madiana tsy ny ina moa ty izy ny toetra ratsy eroa. Ary hitondra fahazavana eo amin'izao tontolo izao anjakan'ny aizina. Fa feno aizina izao tontolo izao. Ny aiziny tsy fifankatiavana, ny aiziny fialonana, ny aiziny fiheveran-tena ho zavatra, ny aiziny fisaratsarahana, ny aiziny fifanilikiliana, ny aiziny tsy fitadiavana, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina. Ianareo ny fahazavana sy fanasina eo amin'izao tontolo izao. Maso ivo, ambassadeur. Misionera irany tompo amin'izao tontolo izao ny fiangonana ry hava. Ary isika koa dia araka izany. Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo. Mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amin'ny olombelona rehetra. Izy tsy miteny le manimanitra ry ihany raha le mba mahafinaritra ry amin'ny olombelona rehetra hatramin'ny masiso. Hatramin'ny tsy mahateo ty. Torio fa tsara Jesosy. Torio fa tia azy Jesosy. Manomboka amin'ny mpikambana tsiraray ao amin'ny fiangonana ane zany e. Tao mihino ny tompo sy ombona aminy ho fiangonana ny olona manodidina anao. Zany ny aton'ny tompo anao. Tao mihino ny tompo sy andray ny fanahiny ny olona mifanerasera aminao. Farafaratsiny ataovy babo ny tsiro ny fitiavana sy ny fahazavan'ny fahamarinanao ny olona izay mifanerasera aminao. Any am-pianarana, any am-piasana, any amin'ny fiarahamonina. Ataovy babony zany izy na tsy anaiky azy. Satria zany ny antsonantsika ho fanasina sy fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Fa ny fiangonana koa dia iran'Andriamanitra ho misionera mitory ny filazantsara manerana ny tany. Ny tsirairay irahiny ho amin'izany, fa ny fiangonana koa amin'ny maha fiangonana azy irahan'ny tompo ho amin'izany. Zany ny mahatonga antsika eto amin'ny FP Matolozy miara-miasa amin'ireo fiangonana kristianina ka andraisantsika anjara amin'ireo ezaka ekumenika. Zao vo aingana ny tapitra ny herinandro ny fiaraha-mivavaka ho amin'ny firaisan'ny mino. Mandray anjara amin'izany sika.
anjara amin'ny fiaonana eo amin'ny nivony antsoina hoe pastoral protestante zay mampiray ny protestanta rehetra eto amin'ity tanàna ny Toulouse ity zay misy fiangonana 700 mahery. Mandray anjara amin'ny fiaonana sy fikaondohan'ny pôle fédération protestante eto Toulouse isika mpikambana ao anatin'izany. Ary miara-miasa amin'ireo fiangonana protestanta nateraky ny réforme misy eto Toulouse isika. Dia ny ERT zay lasa EPGRT moa amin'izao fotoana izao, ny communauté germanophone zay misy eto Toulouse ao Balma izy ny miangona amin'izao fotoana, zay nidimbiasa antsika tao amin'ny Vieux Temple, izy ny tao amin'ny Vieux Temple taloha, ary ny église coréenne eto Toulouse, zay manana mpikambana efanjatony. Miara-miasa amin'ireo isika. Amin'ny fiarantsika miasa amin'ireo, mitory amin'ireo koa isika, mijoro vavolombelona amin'ireo isika. Eo amin'ny lafiny nasionaly, eo amin'ny lafiny raisam-pirenena, dia mpikambana amin'ireo vondrom-piangonana lehibe misy isika. Eto Frantsa, mpikambana amin'ny Fédération Protestante de France isika. Zay mampiray ireo fiangonana nateraky ny fanitsipivavahana rehetra na ny réforme. Ary efa misy ny fampirarana amin'izao fotoana. Zay azahoana koa miaraka amin'ny fivondronan'ireo fiangonana zandriny ety Frantsa. Aty Europa, dia mpikambana ao anatin'ny COEC tsika, na ny Concile des Églises chrétiennes d'Europe, zay misy ireo azo lazaina hoe fironana makristianina rehetra, manomboka any amin'ny katolika zany, mandalo amin'ny orthodoxe, any amin'ny témoin de Jéhovah, azafaty sy ny témoin de Jéhovah, hatrany amin'ny ny fiangonana batista sy ny fiangonana pentecôtiste. Miombona amin'ireo ao anatin'ny COEC. Ary eran-tany dia mpikambana ao anatin'ny LWF sika na ny Fédération mondiale des églises luthériennes, ary mpikambana ao anatin'ny CMER na ny communion mondiale des églises réformées zay ARM teo aloha. Ahoana ny fanatanterantsika ny fitoriana manerana zao tontolo zao amin'ny alalan'ireo? Dia amin'ny alalan'ny fandefasitsatsika sy fandraisantsika anjara amin'ny fampitaovana, ara-bola, ara-pitaovana, ara-kolona, hiasa amin'ireo. Misy fanontaniana indray mipetraka ao anatin'ny synode lehibe hoe fa inona moa ny tombontsoantsika miaraka amin'ireo e? Inona no mba retour azontsika, retour d'investissementsika rehefa mandoko cotisation amin'ireo tsika, satria mandoko cotisation amin'ireo fikambanan'ireo sika mampikambana. Fa nga io nga natao aterokalao, fitoriana ny filazantsara, fandraisana anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara manerana ny tany zany. Tsy ianao ny aka ny retour sy ny valiny zany fa ny tompo ao amin'ny fiverenany. Tsy maintsy manana an'izany any itsika. Ary ny fiangonana ao anatin'ny projet dia tsy maintsy manana asa fitoriana. Ndraindray fa inona nefa ny retourny zany e? Inona ny retour d'investissement zany? Fanjakan'ny lanitra ry avana. So sika mamory zavatra mora simba. Fa miariarena tsy mety levona. Ary zany arena tsy mety levona zany ny fiangonana ny lohalarana amin'ny famafazana zany. Koa ny FPMA, fiombonana manao asa misiona, zany ny foto-kevitra ara-teolojika iorenantsika. Dia miezaka ho fiangonana maneho fiombonana. Fa miezaka koa fiangonana manaikorana eo nivon'izao tontolo izao. Ka ny mpikambana ao aminy miombona sy manaiky vavolombelona ary torony vaovao mahafaly amin'ny firaisany amin'ny Kristy. Ary koa mijoro vavolombelony vaovao mahafaly dia ny fampihavanana tao amin'ny Kristy. Ny andraikitry ny mpitondra dia nitarika ny vahoaka an'Andriamanitra ao amin'izany. Mametraka lamina, mametraka rafitra, ary manetsiketsika ao amin'izany. Zany no andraikitry ny mpitondra. Manangona sy mampianatra ary manofana antsika ho amin'izany. Ary inona kosa ny didin'ny vahoaka an'Andriamanitra? Ny manaiky ho tariny, ho entaniny ho amin'izany. Zany no didin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy olona tonga eo ka dia mila toriteny kely, mba mila tsodrano e, mila vavaka dia vita, basta. Tsy zay. Fa fiangonana zay ajoron'Andriamanitra ho fiombonana manao asa misiona ary mamobe mba ho voninahitry ny ray. Ary zany
Ny voasoratra amin'ny Hebreo 7:7 anetsena antsika rehetra. Hoy ny voasoratra ny mpanoratra ny Hebreo. Maneke ny mpitondra anareo ka manoava azy. Tsy tokanana fotsiny reo, fa misy engagement reo zay mivaly amin'ny engagement antsika koa. Maneke ny mpitondra anareo ary manoava azy. Fa izy miampina ny fananareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahana. Mbola mpamoahana izy fa sika ny tia-pamoaka azy meloa. Raha voatsara antsika zao reo dia voamariny reo any amin'ny fiverenan'i Kristy, satria efa nitsara itsika teto. Ary zany mahatonga ny tompony tena aza mitsara, fa indraindray mipino rehefa mba mahalala zavatra izy entiny mitsara ny hafa, fa tsy entiny mitombo sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Mbola mpamoahany reo, kanefa maneke manoava azy, mba hanaovany ny asany amin'ny fifaliana, fa tsy amin'ny fisetona, fa tsy hahasoa antsika izany, tsy hahasoa anareo zany. Ny fiangonana tena fiangonana dia fiombonana mamobe, raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiorina anareo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ary indrindra ampiray anareo amin'ny Kristy, hanohizanareo ny asany zay fa natombony teto amin'izao tontolo izao, ary mbola anirany itsika hatrany amin'ny farany tany, ahatonga tsika ho vavolombelon'ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fitiavana ao amin'ny Jesosy Kristy. Matoky ilay ny antso anareo, izy hatanteraka izany voninahitry ny anarany. Amen. Petraka isika.
Ndeha itsika iaraka itsangana mafy ny finoantsika amin'ny famakiana amin'ny fanakem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra Raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy izay no iray tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny,
afaka naleva nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka kavanan'Andriamanitra Resto ahiany ny aviany ny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masinao fiangonana masina manderan'izao tontolo izao fiombona ny olona masina famelan-kelika sangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Irafa 7 amby 9 ny andiny voalohany. Zao sikariavana malala dia androso amin'ny fanokanana ireo olona zay nitikin'ny mpandraigny fanasan'ny tompo eto amin'ny tamin'ny FFP Matolozy ka no fidiny hanao ny asan'ny dekona hiara-miasa amin'ny mpitandrina eo amin'ny fanangonana sy ny fitaizana ny ondrin'Andriamanitra mandritry ny 2 taona indray dia mangataka ny olona mba hiakatra ety ary mangataka nareo 4 menada mba hitsangana eto anoloana. Mandroso aloloana reo. Zava-dehibe hatramin'ny andron'ny fiangonana voalohany dia ny fiangonana zanak'Israely ny fanendrena olona ho namany mpitarika eo amin'ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra. Fa hoy ny tompo tamin'i Mosesy manangona 70 amin'ny olon'ny Israely ho eto amiko ary ento miaraka aminao amin'ny trano iray fiaonana izy ary ara-mitondra ity fireneny ity aminao reo fa tsy hanao irery intsony no hitondra azy. Numeritoko 20, ny 9 sy 17. Ao amin'ny fanekena vaovao koa dia toraka izany ihany nanendrena ireo dekona. Hoy ny apôstôly Paoly momba ny dekona. Ny dekona dia homotina, tsy miroteny, tsy tia divay be, tsy tia arena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafiny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Dia toy izany ihany koa ny vehivavy motina tsy pani endrikendrika mahony tena mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Timoty 1:7, ny 9:7, 7 Koa ianareo ry rahalahy sy anabavy malala, tsarovy mandrakarivana lehibe ny andraikitra tolotra nareo. Atokany tokoa ny tenanareo ho amin'izao fanompona masina izao
ary aoka ny fahatserovana amin'Andriamanitra tompo ny fiangonana ihany no anapaka ao aminareo mandrakariva. Ataontsika ny hira fanampy ny faharoa. Fanampy ny faharoa, ataontsika ny andininy voalohany sy faharoa ary fahatelo. Manolo tena ho anao. Fatelo Yewane lana no fefaleko Oana mandrakesa no teko Nuva ulumbelo na Jesu No mamekyo sitenire Anau zaitiana kaupano uvula sisaikyo itoriatrane elafetiavana ambara piala pofuna kyo Jesu. Mangataka aminareo 420 mianadary zay hitodika any amin'ny fiangonana ary anao ny fanaikena masina ilainy ny fiangonana amin'izay rehetra diakona ao aminy. Eto anatrehan'Andriamanitra
tianareo zafady misy telo mianada ireo dekônina vaovao ireo no miandroso mialoha andry ramatoa andre mampandry kristiana noho ny fanekena nataonao teto ny fiangonana sy teo anatrehan'Andriamanitra dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia manokana anao zahay mba ho dekônina amin'ity fiangonana ity mitsangana ary mahereza sy mahatanjah ho aminao eny ny Tompo. Amen. Ramanitra ny Andremiaja Arvony. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia manokana anao izay mba ho dekônina amin'ity fiangonana ity mitsangana ary mahereza sy mahatanjah ho aminao eny ny Tompo. Amen. Ratsimandresy Xavier. Noho ny fanekena nataonao teto anio dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no nikananay anao dekônina amin'ity fiangonana ity ko mitsangana ary mahereza sy mahatanjah ho aminao mandrakarivana eny Tompo. Amen. Zao kosa dia ireo dekônina efatranainy no mandroso aty mba ho raisy tanana. Andriamatoa Andriamampandry Mahaminiaina. Mandray anao dekônina eto amin'ny fiangonana iray izay mahereza sy mahatanjah. Andriamatoa Andrianjafitrimo Andy. Mandray anao dekônina indray izay mahereza sy mahatanjah. Ramatoa Beavana Angelina. Mandray anao dekônina indray izay mahereza sy mahatanjah mombanao ny Tompo. Andriamatoa Beavana Ravelo Armanana. Mandray anao dekônina indray izay mahereza sy mahatanjah mombanao ny Tompo. Ramatoa Rajaobelona Sylvie. Mandray anao dekônina indray izay mahereza sy mahatanjah mombanao ny Tompo. Andriamatoa Rajaobelona Solofiniaina. Mandray anao dekônina indray izay mahereza sy mahatanjah. Ramatoa Rakotoardina Faramampiona. Mandray anao dekônina indray izay mahereza sy mahatanjah. Ramatoa Rakotondrafahatra Salama. Mandray anao dekônina indray izay mahereza sy mahatanjah. Andriamatoa Rakotondrafahatra Panoel Flavia. Mandray anao dekônina indray izay mahereza sy mahatanjah mombanao ny Tompo. Andriamatoa Rakotondraina Nasolo. Ramatoa azafady Rakotondraina Nasolo. Mandray anao dekônina indray izay mahereza sy mahatanjah. Ramatoa Randriamanantena Zolony Sainana. Mandray anao dekônina indray izay mahereza sy mahatanjah. Andriamatoa Randriamanantena Soreo.
mandray anao dekona indray zay mahireza sy mahatanjaka. Raha matory Andriamanga malala tiana mandray anao dekona indray zay mahireza sy mahatanjaka. Raha matory Andriamanjatò Bodoanitra mandray anao dekona indray zay mahireza sy mahatanjaka. Andriamatory Andriamanjatò Tantely Armanda mandray anao dekona indray zay mahireza sy mahatanjaka. Andriamatory Solondray Benjaka mandray anao dekona indray zay mahireza sy mahatanjaka. Raha matory Tovindraona Anitry ny Aina dia mandray anao dekona indray zay mahireza sy mahatanjaka. Raha matory Veljaona Faramalala Mbolatina dia mandray anao dekona indray zay mahireza sy mahatanjaka. Raha matory Velomanana Aliravaka dia mandray anao dekona indray zay mahireza sy mahatanjaka. Andriamatory Velomanana Saoby Maoly dia mandray anao dekona indray zay mahireza sy mahatanjaka. Ary raha matory Zafitsialonina Alisoa mandray anao dekona indray zay mahireza sy mahatanjaka. Mbola iara-mivavaka isika riavana. Ry Andriamanitra rainay, tompon'ny fahasoavana rehetra. Efa niantso sy ny fidim-panompo samihafa ianao hanananjara amin'ny fanompona eo amin'ny fiangonana. Hatrany amin'ny fanekena taloha ary mandraka ankehitriny. Namaly niantsonao reto havanay reto, voafidy ary voatokana ankehitriny, ho amin'ny anankiray amin'ireny asa fanompona ireny, araka ny fanomezam-pahasoavana nomenao azy, ary araka ny lamina eto amin'ny fiangonana. Voavinanao teo anatrehanao sy ny fiangonana ny fanekena izy, hanao ny asany araka ny sitraponao. Koa tsy sinjovy, taio amin'ny famindramponao, tehirizo eo ambany fitarian'ny fanahy masina mandrakariva, mba ho piasa matoky ary marina eo anatrehanao. Feno ny fahamarinan'ny teninao izy, omeo fitondran-tena madio mba hanompo ny marina anao amin'izao raharaha izao, fa tsy hanala baraka ny anaranao eo amin'ny fitondran-tenany. Taio ny teny sy ny asa tanterahany mba hanome voninahitra ny anaranao hatrany, ary fampandrosoana ny fiangonana izay ianao Kristy ny lohany. Aoka izy ireo mba hita fahamaontinana sy fanetretena, ka azoto tokoa amin'izao fanompona izao, sady anaiky amin'ny fankasitrahana ny fanarahana rehetra araka ny fanahy masina. Dia mangataka izay Tompo, mba hananan'izy ireo fiatretana tsara mandrakariva, ary aharitra ao amin'ny fananaranao Kristy, ka hitondra tsara izao fanompona izao, ary hamokatra be eo amin'ny sahan'ny fitoriana ny filazantsaranao. Dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako ampamonjy anay, izay momboninahitra sy laza miaraka aminao ray sy ny fanahy masina miano anay. Amen. Dia raisy ny tsodrano izay tononona ho anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra izay efa nitondra ny Jesosy tompontsika hiala amin'ny fahafatesana, ilay mpiandry lehibe miany ondry no ny rana fony ho atoko ny fanekem-pihavanana mandrakizay, ilay Andriamanitra loharan'ny fiadanana ane, hahatonga anareo olona mahatoky, vonika anao ny asa soa rehetra, mba hanatanteranareo ny sitrapony
ka ataony ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ane izay sitraky ny fony ho amin'ny Jesosy Kristy ane ny voninahitra mandrakizay ary ankalazaina aminareo mandrakariva ny anarany. Amen. Dia mandehana amin'ny fiadanana sy amin'ny herin'ny tomponareo. Amen. Isika mariky ny fandraisantsika azy ireo dia mitehaka mafy sika tompo. Araka ny lamina eto nivon'ny fiangonana dia voatsinjara araka ny fanomezam-pahasoavana sy ny tsindrimandry ny fanahy ireto diakôny reto amin'ny andraikitra samy hafa zay sahaniny amin'ny fiangonana. Ka voafidy ho filohan'ny tafo indray Ramatoa Rakotony Rainy Nasolo. Mangataka anao mba hiakatra ity tompoko azafady. Ary dia mangataka anao koa mba hanolotra ireo mpiara-miasa aminao. Mariky ny fandraisantsika azy. Izy indray ny filohan'ny tafo vaovao. Mariky ny fandraisantsika sy ny fanekentsika azy. Mitehaka isika. Ireto ary ny mpiara-miasa eto anivon'ny Brao, ny filopanampy Rajaobelona Solofo, ny mpitantsoratra Rajaobelona Sylvie, ny mpitantsoratra faharoa Ramanitra ny Andriamihaja Arvony, ny Tony Rakotondrafahatra Panoel Falavien, mpitambola Ratofondraona Antitra ny Aina, mpandrarahavola Randriamanga Malala Malalatina, mpandrarahavola faharoa Rakoto Ardina Faramampionnina. Ireto ny mpiadidy Andriandrafitrimo Andi, Randriamanantena Zolony Sainana, Ravelo Jaona Faramalala Mbolatina, Razafitsialonina Also. Ireo diakona miandraikitra ny vondron'asa fiainam-piangonana, Randriamanjato Bodoanitra, Randriamanjato Tantely Armanda. Ireo diakona miandraikitra ny vondron'asa serasera sy fireketana, Randriamanantena Soreo sy Ravelomanana Saoby Maoly. Ny diakona miandraikitra ny vondron'asa vola sy fananana, Beavana Ravelo Armanana sy Rasolondraibe Njaka. Ny diakona miandraikitra ny vondron'asa fitaizana, Beavana Angelina sy Ravelomanana Aliravaka. Ny diakony Fraisan'ny Sampana, Rakotondrafahatra Salama sy Ratsimandresy Xavier. Ny diakona miandraikitra ny vondron'asa sosialy, Andriamampandry Kristianina sy Andriamampandry Maminiaina. Dia mahazo mipetraka ianareo diakônina. Zao koa sika dia tonga amin'ny fotoana fandraisan-tanana ny filohan'ny sampana. Tsara marihana fa ny filohan'ny sampana amin'ny rafitra FPMA dia mpikambana feno ao anatin'ny komitin'ny fiangonana. Zany hoe mandray anjara feno amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fitantanan'ny fiangonana. Tsy hoe solontenan'ny sampana ireo, mpiaro ny sampana fotsiny ao anatin'ny komity, fa miara mitondra mihitsy ny fiangonana ary zany no mahatonga ny fiangonana andray tanana azy sy hanokana azy. Meloha izany ataontsika ny hira 8:20 ny andinin'ny voalohany dia mangataka anareo Valo Menada mba hitsangana eny am-pitoerana ihany.
sambatra izay voafidy obeasana ka no ireo adedy izay natomboka obeasa nefa na eto nevitana obeady tena sa tarika Jesosy. Ny fiangonana velona dia manana sampana eo aminy izay andraisan'ny vahoaka an'Andriamanitra andraikitra araka ny fanomezam-pahasoavana nomena azy tsirairay avy. Hoy ny Tompo, izaho ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary zaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Hoy koa izy tamin'ireo voafidiny, tsy ianareo ny fidy aho, fa izaho no nifidy ianareo ka nanendry anareo mba handesy hamoa ary aretany vokatrareo mba homeny ray anareo zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Hoy koa ny soratra masina mikasika ny sampana velona amin'ny fiangonana, tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izay mamoa amin'ny fotoanany izy, tsy mba malazo ny raviny ary ataony lavorary avokoa ny asany rehetra. Hitantsika amin'izany fa tsy vitan'olo tokana na ny daolo be avy hatrany ny asa sy amobe eo amin'ny valan'ny Kristy eo amin'ny ivon'ny fiangonana, fa ilaina misy ny sampana velona maro izay amelomana sy anadiovana ary anabiazana ny tsirairay araka ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny Tompo azy avy, ka dia miasa sy mamobe ho an'ny Tompo lohan'ny fiangonana sy ny fiangonana izay vatany ety an-tany iraisany izy ireny. Araka izany satria Andriamanitra dia tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana, dia ilaina hatrany ny sy ny mpitarika isa-tsapana izay hiara-miasa amin'ny mpitandrina sy ny dekônina eo amin'ny fitondrana sy ny fitaizana ary ny fandaminana ny fiangonana eo anivon'ny sampana. Koa dia indro atolotra antsika ireo filohan'ny sampana valo eto amin'ny fiangonana izay nofidin'ny isa-tsapana ka no ny fanekena eto anatrehan'Andriamanitra ny antso azy sy ny fiangonana izay nanendrena azy, koa mangataka anareo rehefa voantso mba hiakatra ety anoloana. Mangataka ny filohan'ny tafo ary aho mba hanolotra ny filohan'ny sampana tsirairay avy izay ho mpikambana ao amin'ny komitin'ny tafo. Isaky ny voatonona zany anaran'ny filohan'ny sampana dia handroso aty anoloana izy, hanolotra kosa ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny biraon'ny sampana izay angatahana mpitiavana hitsangana eny am-pitoerana ihany, ka rehefa vita ny fitsanganana sy ny fampisehoana anareo mipetraka ianareo mba azahoana indray manolotra ny sampana manaraka. Ny filohan'ny sampana Antokira, feony mazava, Rakotomalala Joël. Ndreto zahay no miara-miasa amin'ny bureau FNM. Ny filompanampy dia Dina Joëla Rarola. Ny mpitan-tsoratra Enso Sandra Raonimanana. Ny mpitam-bola Narinzato Frazafitrimo. Ary ny interface chef de chœur Nyangula Mirindra Zafady, Mirindra Hakotiniraina. Isika zany miteka rehefa vita daholo ny filazana ny membra ny bureau ny sampana. Sotra tompoko. Ny filohan'ny sampana SLK Rasolofo Dominique. Izao mpiara-miasa ny filompanampy Edira Veljauna angatana hitsangana ianao ary amin'ny fond izy. Ny trésorier i Gérard Rasoaga, ny mpitantsoratra William Andriambala, tsy haiko izy naona tsy eo fa tsy tazako teo, dia mpitantsoratra faharoa Rabe Dieudonné. Ny filohan'ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra Andoniaina Tahina.
ny mpikambana pro miaraka amiko dia misy ny filoha lefatra Rakoto Zavisarika angatana itsangana dia ny trésorière Rakoto Malalamisa izay ialana tsiny fa tsy eo ny secrétaire Andriamanjato Fitiavana ny conseillère Andriamady Hortense ary farany ny animateur Ravelo Sanliva dia mangataka ny mpampianatra rehetra ihany koa mba hitsangana fa ireo ihany koa dia mpiara-miasa akaiky daholo izahay. Kole lahatsy. Azo mipetraka tompoko. Ny filohan'ny sampana tanora kristianina Ratsimandresy Asara. Ny mpiara-miasa amin'ny ao any STK izany dia Gaël Razafitrazaka, vice-président. Ny secrétaire Gabriel Ratsimandresy, Wendy Andriamampandry, ny trésorier Anthony Andranjatovo ary ny gestionnaire financier Jonathan Andriamiandry. Ny filohan'ny sampana vehivavy kristianina Andrianjatovo Lalao. Ny mpiara-miasa filoha-mpanampy Andrianatoandro Lalanirina, ny mpitady soratra voalohany Andrianarsata Claudia, mpitady soratra mpanampy Ranivo Lalasorondro, ny mpitambola Ralisata Vanessa izay tsy eto toerana, ary ny mpitady soratry ny vola Raharzona Onitina. Ny filohan'ny sampana zava-maneno Ranaivo Mandimby Rakotondravelo. Mafaly aman'olitra ireo mpiara-miasa ambirao, ny filoha-mpanampy Ravelo Arsan Mihaja, ny mpitantsoratra Rakoto Ardina Kevin, hitsy ambony hitsy izy raha tsy tazanareo, dia ny mpitambola Rakoto Vazaha Finoana. Sara tompoko. Ny filohan'ny sampana tily dia raha Samuel Noro na fantatritsika amin'ny Nano. Mpiara-miasa amin'ny sampana tily ny filoha-mpanampy Faniry Ravelson, ny mpitantsoratra Barson Faratina mialatsiny izy fa ny sampana tampoka androany, ny mpitambola Rajona Gaël, dia ny tonian'ny komity mpivondronana Rina Mandimby Arsoa sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny fanabeazana ny zaza sy ny tanora ireo mpiandraikitra rehetra. Ny filohan'ny sampana fifoazana Rasolondraibe Richard. Mahafaly manolotra anareo ny mpikambana amin'ny fifoazana, ny mpiandro sy ny birao. Ny ao amin'ny birao dia ny filoha lefitra Rakoto Malala Zoivo, ny mpitantsoratra dia Rakoto Malala Voanga izay vadiny, izy mivady io. Ny mpitambola Andrianarivo Arson, Andrianarivony Martial, efa nialatsiny izy fa tsy fantatro na tonga eo ihany. Dia sitrako ihany koa ny mampiseho anareo ny mpiandro rehetra izay mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina. Izay rehetra moa zany dia miangavy azy rehetra mba hitsangana raha ohatra ka eo izy. Metsaka ny marary ny mpiandro rehetra mba hitsangana. Betsaka ny marary koa izay efa nialatsiny, ary maro koa ny zoky olona izay efa mila mpisolo ihany koa. Ataony arilako ato misy anankitelo. Misy olona mpiandro anankitelo serenetsy. Dia misaotra tompoko.
dia mahafaly anay ny mandray tanana anareo ary indrindra mampahery anareo amin'izao andraikitra izay nyraisinareo zao. Sika fiangonana dia mitehaka marika zany koa fa misolo tena anareo ihany zahay. Zao dia miroso amin'ny fanekena ireto filohan'ny sampana ireto. Mahatompona andraikitra azy amin'ny fitondram-piangonana dia manao zany fanekena zany izy eto anivon'ny FPMA. Moa heverinareo tokoa va ny anao zao fanompona masina tolotra anareo zao araka ny tenin'Andriamanitra. Manaiky tokoa va ianareo fa hangataka isan'andro amin'ny tompo ny hery sy ny fahazavana avy amin'ny fanahy masina mba handrosoanareo isan'andro amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zao ary dia mangataka anareo zay androso amin'ny fanaovana ny fanekena zay ilain'ny fiangonana ho amin'ireo zay manaiky hitarika ny sampana eo aminy. Ry filohan'ny sampana sy ianareo mpiara-miasa aminy mahereza sy mahatanjah momba anareo ny tompo. Amen. Zao dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety ho amin'ny fandraisany tanana ireo mpikambana ao amin'ny fitondram-piangonana dia ny komity zany. Ataontsika ny hira 8:29 ny 9:7. Araka ny voalaza teo dia zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ny fanendrena olona mba hitarika ny vahoaka ho amin'ny fijoroana vavolombelona sy ny fanompona eo anivon'ny fiangonana. Aoka hitsangana ny fiangonana zay vavolombelona zany ary antiafany ny asany ireto mpitarika ny fiangonana ireto. Eno iary ny tenin'ny tompontsika ho amin'ny mpiasany dia ianareo zay voafidy zany. Zay miaino anareo dia miaino ao ny tompo ary zay mandaha anareo dia mandaha koa. Zao koa ny teniny indro za momba anareo mandrakariva
ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo izao. Koa dia mangataka aminareo zahay mba handeha mendrika ny fiantsoana zay niantsona anareo amin'ny fanetretena rehetra, amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo, mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Ho antsika fiangonana kosa, fa indrindra isika vahoaka an'Andriamanitra, fa ireo mpikambana any amin'ny sampana tsirairay ihany koa, enosy raiso ny tenin'ny soratra masina zay atefa aminareo. Mangataka aminareo zahay mba ekenareo zay mikely aina sy mitondra anareo amin'ny anaran'ny Tompo, ary mananatra anareo mba hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany. Koa tandremo mba tsy holavinareo zay miteny, manekeny mpitondra anareo araka zay tokony ataony mbola mpamoahana, mba hanaovan'izany amin'ny hafaliana fa tsy amin'ny fisetona, fa tsy mahasoa anareo zany. Dia engane ka hosikin'ny Tompo hery avy any ambony ianareo, ka ho vita tsara ny asanareo mpitondra ary ny asanareo vahoaka, ary ny fahasoavana ne sy ny fitahiana ho antsika rehetra azotsika manompo sy manome voninahitra an'Andriamanitra anio ary ho mandrakizay. Amen. Ry rahalahy sy anabavy, mahefa be amin'ny asan'ny Tompontsika fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Dia mandehana amin'ny herin'ny Tomponareo ka mijoroa sahy torio amin'ny teny sy ny asa Jesosy Kristy Tompontsika, ilay fitiavana sy famonjena ny olona rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Zao kosa zany reto olom-boafidy reto dia anao hira zay ijoroany ho vavolombelona sy anehoany ny fahavononany ao amin'izao asa nanendren'ny Tompo azy zao.
mahazo mipetraka ianareo. Amin'ny anaran'ny komity mpiara-manompo no andraisako fitenenana. Feno fankasitrahana n'Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina izahay satria ny famindram-pony sy ny fitiavany no ny aloha ny fanekena izay nataonay teo anatrehany sy teo anatrehanareo. Tao amin'ny fahalemenay sy ny fahakelezanay izy no nanangana anay ary niantso anay mba hanao ny asany mandritra ny taom-piasana 2024 Andriamanitra omeo anay ny fahendrena ahaizanay mandeha araka ny sitraponao. Misaotra ny mpitandrina Elize Andriamiandra sy ny mpitandrina Mpizaha Raha nomena Ramarson nanome anay ireo fiofanana ho fiomananay mialoha izao andraisanay andraikitra izao ary nanatanteraka ity fotoana fanokanana sy fandraisan-tanana anay ity. Misaotra sady akoho anareo amin'ny fiofanana sy izay toro lalana, toro-kevitra izay mbola omenareo anay mandritry ny taona sy izay mbola fiaraha-miasa ataontsika. Andriamanitra ny anome hery anareo ahavitanareo ny asa fitandremana eto amin'ity tafo FPMA Toulouse ity. Misaotra ny foibe sy ny faritany atsimo andrefana izay isika rehetra moa zany mitarika antsika androso hatrany amin'ny fanarahana ny tompo amin'ny alalan'ireo fiofanana izay omenantsika sy ireo lamy napetraka eto anivony FPMA. Etona dia misaotra ny manokana ny birao faritany atsimo andrefana izay tonga manotrina antsika ary manotrina anay tamin'ny ty andro manokana ity dia ny filoha Nadia Delmotte tonga avy lavitra na fohy fotoana ary tena faneho-pitiavana lehibe zany hitohy hatrany anie ny fiaraha-miasa izay efa nisy ka hiaraka ampandroso ny asan'Andriamanitra isika eto anivon'ny faritany. Dia misaotra sady ihany koa ireo mpiara-miasa akaiky amin'ireo rafitra izay efa napetraka eto anivon'ny FPMA Toulouse andrindrana ny fanatanterahana ny asan'ny fiangonana. Eto dia mamela ahy anareo hanolotra ny mpiara-miasa izay ankoatran'ny komity izany izay hiara hiasa ao ireo loholona efa nitsangana teto aloha fotononika any ny anarany Rabetrano Isabelle afaka mitsangana ianareo Ramamonjy Soery Randriamaefasoary Laza Ravelson Liva Razafiny Manana Manitra Razanadrakoto Benjamin. Dia misaotra ny amin'ny torohevitra, misaotra ny amin'ny izay fanampiana ataonareo sy izay fiofanana mbola omenareo anay. Afaka mipetraka. Ny mpandini-bola dia misy azy Miravavy Andriamifidy Mirindrasoa sy Ravelson Feizoro. Ao koa ny birao ESPMA izay tena miara-miasa akaiky amin'ny komity ny filoha Rakoto Malala Jean-Yves, ny mpitantsoratra Andrianjatovo Lalao, ny mpitambola Rasolofo Lidi ary ny mpandrarany vola Rajaona Gaël. Afaka mitsangana ianareo. Dia misaotra anareo sahady ihany koa amin'ny fiaraha-miasa izay isy eo anivontsika mandritry ny 2 taona. Dia misaotra ny fiangonana izay nametraka ny fitokisanareo hitarika anareo mandritra ity 2 taona ity. Hiaraka androso amin'ny fahalalàn'Andriamanitra isika ary hiaraka natanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny talenta izay fanomen'Andriamanitra anareo sy izay rehetra fanomeny anareo dia afaka tena manome an'izany amin'ny fiangonana tokoa ianareo tsirairay avy ary izay moa zany nitarika anareo anatin'izany dia tena ho fampandrosoana araka ny toriteny azontsika teo mba ho fiombonana ny fiangonana ary tena mamobe isika. Eny an-dalana eny dia mila manao jeritodika foana isika hoe nisy fiovana ve tamiko, nisy fiovana ve taminao, nisy fiovana ve aminay komity.
samy mandinika ny tenany daholo tsika tsirairay avy satria raha tsisy fiovana dia tena lasa aitraitra ny zavatra ataontsika eto fa tena mila mandiny tena zany isika fiangonana eny am-pandehanana eny isika komity hoe inona ny zavatra azontsika nandritra n'izay taona izay inona ny zavatra novain'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika inona ny zavatra azontsika zaraina amin'ny namantsika dia mahereza daholo fa Andriamanitra nomba antsika ao anatin'izany ary etỳ am-pamaranana dia tsy hainay koa tsy hisaotra ny fianakaviana tsirairay avy izay manotrona izay manohana anay tamin'ny fanoloran-tenanay izao dia mbola inoanay fa anana faharetana sy fitiavana ny tsirairay avy ahafahantsika manatanteraka satria ny fianakaviana iray manontolo no manatanteraka izany fanompona izany fa tsy izay irery ao amin'ny komity akory ka dia Andriamanitra ny ampaharitra antsika rehetra ao anatin'izany ho famaranana ny fandraisako fitenenana dia ho mariky ny fanoloran-tenanay dia misy marika hita maso atolotra ho fanatevenany amin'ny tetikasa trano fiangonana enti-manana dia misy valopy izany €600 €600 atolotra amin'ny fanatevenana ny trano fiangonana dia misaotra indrindra tompoko. Dia mangataka ny filohan'ny fatsanina Androso. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoha ary mba haretany vokatrareo mba homeny iray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Zaona toko 5 andiny fahinam-bifolo. Ny tena fiangonana dia fiombonana mamoabe. Eny ho anareo izay mahalala an'Andriamanitra sy voantso araka ny fikasany. Ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Pasteur Élisée Andriamiandra, Pasteur Nomena Ramarson, ho anareo vahoaka an'Andriamanitra eto amin'ny Tavitoloza, izay tarihany filoha vaovao Nasolo Rakotonindraina, amin'ny fofen'ny fifaliana hatrany iara-bainay anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Miarahaba amin'ny anaran'ny Birao sy ny komity ary ny tafidimy eto amin'ny faritany Atsimo andrefana izay tarihany mpitandrina mpandrindra Charles Rakotondramanana. Miarahaba ny Birao, ny komity ny Tavitoloza, miarahaba nareo dikôna ny filohan'ny sampana miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny tsirairay avy. Eny miarahaba nareo rehetra izay nofidian'ny tompontsika nanaiky koa ny mpiara-miasa aminy. Ny tandrina ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany ka hamoa be. Fa hoy Jehova aminareo hoe aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra nirahako anareo ianareo ary izay rehetra nodidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao aho, hamonjy anao aho. Koa totosay ary eo adidy ireo ka himasoa tsara satria efa izany napetraky ny Tompo aminareo mba hiariary amin'ny olona rehetra ny fandrosoanareo. Tandremo ny tenanareo sy ny fampianaranareo ka mareta amin'ireo adidy ireo fa raha manao izany anareo dia hamonjy ny tenanareo sy izay miaino anareo. Ny vaovao mafaly ho antsika eto amin'ny faritany Atsimo andrefana ankoatra izao fotoan-dehibe ny antsoin'ny Tompo olona maro mpiara-miasa amin'izao dia manararoatra ny tenanay manambara amintsika fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa tonga soamantsara eto
Fransa zany pasteur Nalason raha oelmanana raha ny vavaka isika tena maly ny tompo dia raha sitrapony tompo zany dia ho ataontsika ny fito ambin'ny folo mars any Clermont-Ferrand ny fametrahana azy izay ho tanterahan'ny prof be mazava ho azy sy ny CDM. Amin'ny fito ambin'ny folo mars io ihany koa moa efa fantatsika raha teo fa isy ny hetsika valopy izay atokantsika manokana alahady ny V3M sy entintsika indrindra amatsiana ny kitapom-bola ho fivelomany mpitandrina Matianina pasteur Nalason izany. Tsy mitsatsa misaotra an'Andriamanitra izay noho ny aminareo tamin'ny tavy Toulouse satria tena tsapany tokoa ny farisiponareo amin'ny fandanjaterana ny asa iombonana na eto amin'ny faritany izany misy atsika ampandrosoana filazantsara na eo anivon'ny FPMA. Efa rena eto koa moa zany fa miasa mafy ianareo anivon'ny ekumenika dia an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ny daty akaiky atsika moa dia fantatsika fa ny lasin'ny sekoly alahady sy ny sekoly ny ten'Andriamanitra ny STK ny sampana zava-maneno izay atao any Montpellier manantena atsika rehetra ho avy androany farany fisatananarana mbola tsy tara tompoko dia manantena atsika sampana voakasika izany andeha maro dia mba hifankita somatsara indray isika raha sitrapony tompo. Ary ny daty farany efa tsy ny kely indrindra moa dia ny saikaben'ny faritany Atsimo-Andrevana izay ho tanterahantsika ny 7 sy ny 14 volana aprily ho avy izao. Ataontsika any Bordeaux zany raha sitrapony tompo misy fotoana atokantsika isaorantsika an'Andriamanitra raha teo izany isaorantsika an'Andriamanitra sy isaorantsika ny pasteur Charles izay mpitandrina mpandrindra amin'ny faritany Atsimo-Andrefana izay efa tsy zoviana amintsika intsony fa efa mikarakara ny isotro andeha isotro ronono. Koa manantena atsika koa zany ho tonga maro dia fandreo avokoa ny daty izay nalaza nozany anda tamintsika teto. Dia farany moa nefa tsy ny kely indrindra dia misaotra manokana anareo tavy Toulouse tamin'ny fandraisana anay fikarakarana miantso ahoana ny fahatongavanao, ahoana ny fitsenana, ahoana ny sakafo. Dia misaotra tsy hanonona anarana fa mahafantatrinareo iza daholo no tompon'andraikitra nikarakara ny fahatongavanay sy izay rehetra mahasoa dia ny tompony amaly fitianareo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny masina anareo samy ho tanteraka. Koa arovana avokoa ny fananareo sy ny anareo ary ny tenanareo ny tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izay matso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Tesaloniana voalohany toko 5 andiny 17 hatramin'ny 7. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Misaotra tompoko. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ry havana ny vaovao izay azo ambarantsika anio. Vaovao fatsanina lasy SZM, STK, STA. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mipetraka ny sampana zava-maneno eto anivon'ny faritany Atsimo-Andrefana ary anao ny fiaonam-beny voalohany izy ireo miaraka amin'ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra sy ny sampana tanora kristianina. Koa antsony isika mpikambana ao amin'ireo sampana telo ireo anatrika ny lasy fanao isaky ny 2 taona. Izany dia ho tanterahina ny sabotsy 2 sy ny alahady 7 martsa any la Grande Motte. Ny roa hevitra ho banjinina dia araka ny hita amin'ny Kolosianina toko 7 ny andiny 15 sy ny 19. Tous appelés pour former un seul corps. Ny sarandasy ho an'ny pension complète dia 71 € ho an'ny ankizy 9 ka hatramin'ny 12 taona ary 98,88 € kosa ho an'ny olona mihoatra ny 12 taona. Raha tsy matorana ny toerana dia 20 € isaky ny sakafo no aloha. Ny sarandalana ho an'izay maniry andeha fiarahombonana dia 17,50 € isan'olona. Mbola misy toerana vitsivitsy koa aza misalasala misoratra anarana. Marina fa anio sasakalina no fara fisoratana anarana, koa raha mila fanampim-panazavana dia azo atao ny manantona mpiandraikitry ny sampana. Vaovao tafo, filazana manjo voaloha. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy mamisa atahorako. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty, no ampandresanay ianareo fa ny ava-malalanay, Randrianarivo Ntsoa, Mathilde Gabriel Raymond, dia natsony iray hodany aminy ny zoma fa 12 Desambra 2024, rehefa ny vahiny 17 taona teto an-tany, hoy ny zanany Martinelle François sy Rina Manantsoa Miajaryzo Pascalina.
filasana manjofaroa. Efa niady ny ady tsara aho, natateraka ny fiazakazako aho, hitahirin'ny finoana aho. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, no ampandresanay ianareo fa ny ava-mahalalanay, voasonyrina vonjanahary Alosoboanaritsesy, dia natsony iray hodany aminy ny alakamisy 12 janoary 2024, rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany, hoy ny zanany, Rina Mandimby Arsoa sy Nadia. Ny famangina ny fianakaviana Randriamangatahiny Herzo sy Rombimilato Joseline izay namoreny sy Ravavy, ary ny fianakaviana Rina Mandimby Arsoa sy Nadia izay namoreny dia ho tanterahiny any Alahady fa 12 febroary herinan'io any amin'ny Vieux Temple. Sampanatily. Ny Sampanatily dia natanteraka asa fiantrano na marody amin'ny alalan'ny fizarana sakafo sy akanjo mafana ho an'ny tsy manan-kelofana ny asabotsy 10 febroary manomboka amin'ny 9:00. Mandritra izany dia hisy fitoriana filazantsara iarahany amin'ny STK. Mitaona ny fiangonana manontolo amin'ny fanatanterahana izany asa izany amin'ny alalan'ny fitondrana am-bavaka sy ny fanolorana maro samihafa tahaka ny baiboly amin'ny teny frantsay, dité, café, gâteau sec toy ny madeleine, muffin, cupcake sy ny sisa, na ihany koa akanjo mafana tsy tonta fa mbola tsara na vaovao ho an'izay teram-pitiavana n'olotra izany. Araka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Luka 4:10 hoe, izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy. Ireo fanomezana dia raisina aorian'ny fanompoam-pivavahana anio hariva, na koa afaka tena ny amin'ny Vieux Temple ny asabotsy 10 febroary amilokatra amin'ny 4 tolakandro. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 12:15, izay manome dia aoka ao amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka amin'ny fahazotoana, izay mamindra fo dia aoka amin'ny fifaliana. Mankasitraka amin'ny fiara-miasa ho voninahitr'Andriamanitra. Sampana endrim-peo, mampahatsiahy antsika fa mbola misokatra ny stand calendrier endrim-peo isaky ny Alahady mialoha sy aorian'ny fanompoam-pivavahana ho an'ireo senamandrika na ny vity izany. Mbola misy ihany koa ny calendrier amidy, ka aza misalasala manohana ny asan'ny sampana amin'ny alalan'izany. Afaka manantona ny stand isika rehefa mirava ny fanompoam-pivavahana anio hariva, na koa amin'ny alalan'ny formulaire izay hitantsika itsy amin'ny soratra manjelatra. Sampana tanora kristianina. C'est avec joie que nous vous invitons à notre Isantone qui aura lieu le week-end du 17 et 18 février. Au programme, le samedi 17 février à 19h30, à la salle polyvalente de Gardouche, un concert sur le thème « S'abandonner à Dieu », conduit par le verset selon Luc chapitre 22, verset 42, « Que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne ». Une buvette avec des spécialités malagasy ainsi qu'un stand de goodies seront disponibles sur place. Nous clôturons l'Isantone par un culte le dimanche 18 février à 10h30 au Vieux Temple. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment d'édification fraternelle. N'hésitez pas à partager l'information à votre entourage. Pour toute question, vous pouvez vous rapprocher des membres du bureau de la STK. Soyez bénis. Fiantsona fivoriam-ben'ny mpandray. Toy ny fanao isan-taona dia anatotosany fivoriam-ben'ny mpandray isika ny Alahady 15 febroary, ka antsona ny mpandray fanasan-tompo rehetra anatrika izany fotoana lehibe izany, izay anolorana ny tatitra moraly sy ny toe-bola 13 ary ny sorotr'asa sy ny teti-bola 14. Ny fiangonana manontolo koa dia asaina anatrika izany na dia ireo mpandray ihany aza no mandray anjara amin'ny fifidianana. Fanatera-bokatra. Ny Alahady 7 martsa ho avy izao no fotoana natokany FP Matolozy anaovana ny fanateram-bokatra isan-taona. Koa samy mitondra eo anatrehan'Andriamanitra izay natokantsika ho azy, ho fankasitrahana azy no fahasoavana azontsika avy aminy, araka ny teny hoe samy manokana ho amin'ny avy, rakitra na amin'inona anambinana azy. Koritiana 2:40-2. Izy valopo zaraina amin'ny fotoana io. Marina moa fa io andro io dia mifanojo amin'ny lasy STA, STK, SZM fatsanana izay fanambarantsetsy aloha. Koa izay manatrika izany dia afaka manatanteraka ny fanateram-bokatra ny Alahady aloha sy ny Alahady aoriana ny 7 martsa. Koa amin'izany miorena tsara ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikilezanareo ao amin'ny tompo. Misy ny étude biblique ny talata 9 febroary amin'ny fitoroa sasany amin'ny alalan'ny Zoom, ary mitohy koa ny permanence ampitandrina ny talata amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro tsy miato, ary ny alakamisy manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro. Ny tompony anjara amin'ny fanadiovana trano fiangonana anio dia ny SVK sy ny SLK. Toy izao indray ny diarintsika amin'ity volana ity. Ny Alahady 10 febroary, fanompoam-pivavahana manomboka amin'ny 10 sasany any amin'ny Vieux Temple. Ny Alahady 9 febroary,
fanompo-pivavahana famarana na nisantaona ny STK amin'ny folora sasany any amin'ny Vieux Temple ary ny Alahady 25 febroary fanompo-pivavahana arahana Assemblée Générale izay olazaina amintsika tsy ho ela ny orana amin'ny folo sasany na amin'ny folo. Sotratsika ny aritra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Fanampim-baovao tonga eto amintsika indray ny parole du jour volana febroary, marsa ary aprily. Azontsika alaina etsy amin'ny lalatsara etsy zany rehefa miraha veto ary tsaroa fa azontsika atao ny mandray mivantana ity parole du jour ty any antsika rehefa manao abonnement isika na koa manohana ny asa fitoriana amin'ny alalan'izany parole du jour zany. Ka dia afaka mandray zany sika ray isam-pianakaviana satria tsy ampy antsika raha ohatra ka samy maka daholo ny isam-batan'olona. Dia aza dino zany any manao abonnement fa manamora ary indrindra mba ho ampy antsika ny boky zay tonga satria vitsivitsy ihany ny tonga ao ifandrombahana ka dia mamparisika atsika ao amin'izany. Faharoa dia fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny sendra mandalo na koa vaonina ary mandalo eto amin'ny FP Matolozy amin'izao andro zao. Angatanareo mba hitsangana ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny tompontsika. Fifaliana ho anay ny mandray anao tonga soa eto amin'ny FP Matolozy. Ho ny tenin'ny tompo mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Tsy fombafomba ny fampiarabana tahaka izao, ny fandraisana tahaka izao, fa fanomezana voninahitra an'Andriamanitra ary fiainana mihitsy fijorona vavolombelon'ilay nandraisan'ny Kristy antsika. Ka dia tsy vahiny intsony hoy Paoly Apôstôly rehefa milaza an'io izy. Ka dia faly zahay ary misaotra indrindra anao nanaiky hiaraka aminay eto satria ny fonao, ny sainao ary ny vavanao niaraka taminay teto dia nampahery indrindra zao fotoam-pakalazana sy zao fotoam-pivavahana izao. Dia mitsodrano anao zahay ny tompon'ny fahasoavana ne ampitobaka be deaibe ny fitahiny aminao, ombanao any amin'izay alianao rehetra ary atanteraka ny antony nahatongavanao na eto Tolozy na eto amin'ny FP Matolozy. Ary tsarovy fa naovinanao ny mandalo eto na mitoetra eto. Misy toerana ho anao eto amin'ny FP Matolozy. Dia mirary soa indrindra tompoko. Dia fanaontsika koa ny miarahaba ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany tamin'iny volana lasa iny, ny volana janoary iny zany. Misy 3 mianaday ianareo ka raha eto ianareo dia angatahana mba hitsangana raha ny tokantrano dia mety efa aminareo ihany koa ny firarintsoa. Andriamatoa Randriamasy Daniel raha ho ianao dia mamitsangana. Ramatoa Ramananjo Monika ary Andriamatoa Randriamananjara Manitra René. Dia faly zahay miarahaba anareo nahatratra soa indray ny tsingerenan'ny fahaterahanareo. Fitahian'Andriamanitra zany. Ilay Andriamanitra inontsika ny tay anareo no ifalianay koa satria tompony fitahiana ho antsika rehetra izy. Nefa dia miarahaba anareo manokana zahay, miara-faly aminareo zahay, miara-misaotra an'Andriamanitra aminareo zahay ary miombona amin'ny fianakaviana manontolo zahay misaotra an'Andriamanitra sy midera azy noho n'izao fitahiana omeny anareo zao ka ampitombony ray ny taona iainanareo sy ny vaninandro iainanareo. Ny afatry ny tompo aminareo dia ny fahatokina azy ka hoy ny mpanao salamo rehefa nangataka tamin'ny tompo izy hoe ny vavako feno fiderananao ary feno fankalazananao mandrakariva ka aza manary ahy rehefa antitra aza mafoy ahy rehefa ketraka ny heriko ko mandra-pahantoko sy fotsivolo aza mafoy ahy Andriamanitra mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asa lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Io tombonandro men'Andriamanitra tsika io ka tombonandro meny azahoantsika midera azy makalaza azy mandrakariva ary zay no irinay ho anareo ampitombony mandrakariva ny andro sy ny taona iainanareo azahoanareo mbola midera sy makalaza azy. Ary ambaran'ny mpanao salamo koa fa manana didy ianareo, manana mission dia milaza ny sandrin'ny tompo amin'ny taranaka
milaza ny asany lehibe eo amin'ny taranaka rehetra. Mbola eo ny taranaka dia omen'Andriamanitra andro lavany ianareo. Azahoanareo ny tantara milaza amin'ny taranaka fa tsara zao Andriamanitra zao. Be fitiavana zao Andriamanitra zao. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mbola mahatoy zao anareo. Iara-mivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra anao zay noho ny amin'ny reto zokinay, ray aman-dreninay reto. Notahinao, nitehirizinao ary mahatratra ny tsingeritaona nahaterahany. Fitahinao Andriamanitra zany, famindramponao zany, ka dia isaoranay ianao, ankalazanay ianao, idiranay ianao amin'ny fo feno fifaliana. Ianao nitahiry azy ireo, nanome azy zay taona maro zay, ary ankehitriny mivavaka aminao zay. Tompo, aoka ho mihoatra lavitra noho izay nitahinao azy tamin'ny lasa azy, satria Andriamanitra ny fitombona ianao. No hitahinao azy ireo, iarovanao azy amin'ny ratsy rehetra, iarovanao azy amin'izay mahafaty sy manimba, ary anomezanao azy isa maraina isa maraina ny fiadananao. Azo ny mifaly sy mankalaza anao, azo ny midery sy manome voninahitra anao, ary meo azy ny hery, ny fahasalamana, azo ny milaza amin'ny taranaka ny asanao lehibe ary ny sandrinao mahery izay miazona azy ireo. Ary ninninona tsy voatononay amin'izany vavaka zany, ainao tanterahana Tompo, dia omeo azy ireo malalaka voninahitry ny anaranao ary ampitafotafo ny fitahinao anatiny sy ny fisaorana. Amin'ny ara-tsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mirarisoa indrindra Tompoko, mahazo mipetraka ianareo. Tsika mitehaka ho fiombonana amin'ny fifaliana izy ireo. Zao dia tonga amin'ny 10 minitra ny trano isika. Fatatsika fa nanomboka efa 2 taona zay ny ezaka ho amin'ny trano. Vita tamin'ny faraka amin'ny 30 Desambra teo ny dingana voalohany. Ary arakaraky ny androson'ny fotoana no ahitana fa matery sy manery antsika ny tadiavana trano sy ny azahoana trano fiangonana. Na aiza aliantsika dia efa tsy antonona antsika tsony ny trano izay ivoriantsika. Asan'Andriamanitra zany. Ary ampatsiarovo-keto fa fony tonga teto zay 30 taona lasa, 30 angeny mpiangona teto e. 20 taona lasa, 100 aneny mpiangona teto e. 10 taona lasa, efa 200 angeny mpiangona e. Miasa Andriamanitra ary manampy hatrany hatrany nisan'ny olombonjena. Anjarantsika kosa ny mitory sy manaiky baikoan'Andriamanitra mba azahoantsika manohy zany asa efa natombony zany. Fa miasa Andriamanitra ary koensen'Andriamanitra tsika mba hahatonga atsika ho tonga saina, hahatonga atsika ho resy lahatra. Fa mily zany trano zany ny asan'Andriamanitra tanterahana eto amin'ny fiangonantsika. Zay mazoto miasa ny asan'Andriamanitra. Tsy vitany hoe mahatsapy zany. Fa miombona amin'ny fiangonana ange isika e. Raha samy mandeha amin'izay eritreriny sy maresy lahatra azy ny tsirairay, ho aizy tsika. Fa nananganan'Andriamanitra tsika fiangonana, fiombonana. Ary mamokatra be araka ny teny nozaraina teo. Manery antsika ny tadiavana trano. Araka zany dia misy zavatra ezaka izay napetraka ny Tompo amintsika. Ary dia mila mahatratra ny tanjona kendrena isika. Dia nitsanganana zany trano zany, zay niraisantsika olona maro. Zay dia misy fotoana zay nahatery hoe alao atao ezaka atao anatin'ny fiangonana mihitsy hoe ny tsirairay atao amin'ny fiangonana dia mba mahataona ray farafakeliny, olona iray ao anatin'ny taona ho ato amin'ny fiangonana. Raha nao an'izany anitsika tsy omby antsika tsony ny tranona izana izy. Ka andeha tsika hiomana amin'izany fa anomana ihany koa no hatanteraka izany. Ka mila manatratra ny tanjona isika dia ny hitohizan'ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana. Natao hoe manota amin'ny Baiboly tsy mahatratra ny tanjona. Tsy hoe manao an'ity na tsy manao an'ity, zay ny mahazatra ny olona zao. Raha manao an'izao anao dia manota, raha tsy manao an'izao anao dia manota. Ny atao hoe manota amin'ny dika teny fototra tsy mahatratra ny tanjona raha tela sibla. Ary zany no nanotan'ny olombelona satria nanana tanjona ho azy Andriamanitra
nefa nilozany nakatanjona hafa ka dia mampahery atsika ao anatin'izany ka dia zany no amporisianatsika ho amin'ny fiarahamentana zay mahafiangonana atsika fiarahamentana fiombonana fa miroso amin'ny dingana faharoa ndray isika dia ny prospection zany ny fijerena eo amin'ny lafiny rehetra administratif bancaire zany hoe financière fa eo amin'ny lafiny ihany koa teknika fitrandrana amin'izany azaontsika miroso bebe kokoa ary mampiasa ny hery zay ananatsika sy ireo vola voangona atreto ka dia miantsontsika anatevin-darana ny tarikasa miantsontsika iombona mbavaka hitondra mbavaka ny asa sy ireo mpiasa manolo tena ao amin'izany ary manentana antsika no ny ezaka amin'ny entimanana satria fatatsika fa tsy tratratsika ny tanjona tamin'iny roa taona iny kanefa omen'Andriamanitra tombonandro isika omen'Andriamanitra occasion isika azaontsika mandroso hatrany hatrany ary manao bebe koa hatrany ka dia manentana atsika manentana ny fiombonana manentana ny fanoloratena ary indrindra manentana ny finiavana ao amintsika anatratra ny tanjona zay napetraky ny tompo ka raha matsiary fa voakasiky zany ianao mitsangana ary andao hanangana izany trano zany ho voninahitra Andriamanitra haneo ny fahalehibiazan'Andriamanitra fa indrindra anoy ny asan'i Kristy zay fanatombony tamin'ity fiangonany ity ny tranainy dia mahita an'izany mihitsy zay dia afaka mijoro vavolombelona zany zay 80 taona na teto Tolozy zay fa tian'Andriamanitra ty fiangonany ity ary zany ny azonany azy ary mbola manana asa ho amin'ity fiangonany ity ny tompo iandrasany antsika zany anentanany antsika zany ary indrindra ankininy sy anomezany fitokisana amintsika izany ho azy eny ny voninahitra ho antsika rehetra ny faherezana sy ny fahatanterahana ho voninahitry ny anarany amen. Izao dia tonga amin'ny fotoana fanatitra isika mariana moa fa misy mipane connecté ho an'ireo izay mampiasa carte bancaire dia tsarovy ry havana fa izay manome ampifaliana no sitrak'Andriamanitra. Hira fahafito sy telonjato. Is
mipetraka isika ry havana. Mivelatra eto anatrehantsika ny fanasan'ny tompo izay marika hita maso anehoana ny fiombonana. Ny fanatrehan'i Kristy izay fiombonantsika aina aminy, ary koa ny fiombonantsika izay ampiraisiny rano Kristy ka antsoiny mba hiombona aminy ary iray asa sy iray tanjona aminy. Aoka iara-mitsangana ny fiangonana. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo, aoka izara zany fiadanany zany eo amin'ny akaikitsika isika. Manao ny hira fa 450 isika, ny andininy voalohany sy fahatelo dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety. Atolotro ana ny tenako reraiko fa ianao no Mason'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra, mety tsy mahavonjy ny isaorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tia anay sy nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa dia ranon'ny anjely ny fiandriananao, hitsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny Tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe ny deranay hoe masina, masina, rehefa nisaotra izy dia novakianka ho izy. Raiso, ano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana izy dia ho izy. Misotro amin'ny ety anareo rehetra fa ety ny rako, dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Ko anao oviana no misotro anareo, dia izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Misaoro an'iray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny rovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
ry kristianina malala aoka isika atsiaro an jesosy kristy izay maty ny soloantsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika dia fanati-piavana natolotr'andriamanitra antsika ary aoka isika hiara misaotra sy hivavaka misaotra anao izay andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa no famindraponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanako ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay noho izany ry tompo rainay any an-danitro indray toy izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanako olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fisanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifona mandrakizay ho anay ka miandro sy mitalao ny fiverenana izahay ankehitriny ray io aidino ny fanahy masina mba ameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fisao fanasana izao miaraka amin'ny fiangonana ry jesosy kristy tompo zahay izay tonga eto anatrehanao miovina amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiaisinao aminao ohatra ny sambana amin'ny volomboka ampianaro ifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay ary aoka izay iara-manana ny fiangonana masina manontolo ny finoana sy ny fifandimbanao amen. Satria efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra isika. Zanak'Andriamanitra noho ny fampiraisana tao amin'ny Jesosy Kristy, ilay zanaka lahy tokana, zany no ahafahantsika mampiombona ny feontsika. Miara manao ilay vavaka hoe rainay ô izay ny an-danitra, ho masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika, dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isika rehetra izao na dia maro aza ary samy hafa aza, dia tena iray ihany. Satria isika izao dia samy nandray avy tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, avia. Efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Afaka mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo. Ary dia manao ny hira 290 isika, dia ho zarain'ny dekona amintsika ny mofo sy ny divay. Rehefa tafaverina ety ny dekona, dia miara mandray amin'ny mofo sy amin'ny kapoaka isika. 290.
Antsika amin'ny fito amin'ny zato ny andininy. Oikon tompo
ity ny rako sotroinareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsako amin'ny rehetra ho famelan-keloka izao natao ho fahatsiarovana ahy. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany, izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina, ho fahasambarana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Mipetraka isika. Mpatsiarovana fa rehefa miraha veto isika dia apetraka ry misy sac poubelle ry anangonana ny kapoka satria arina avy hatrany ireny fa tsy tehirizina. Tonga eo amin'ny fotoana ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika mangataka ny tompon'anjara iroso amin'izany. Olona malemy satria tianao anehoana ny herinao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Tompo, misaotra anao zay fa manaiky hiara asa aminay ianao ary dia mankasitraka ary dia mametraka izany fanoloran-tena eo am-pelantananao. Ampaherezo ireo mpanomponao, omeo hery aza vela hitehitra amin'ny tenany na ny heriny na ny fahalalany, fa kosa hitehitra aminao ary anaiky apiditra anao amin'ny fiainany satria raha tsy ianao ny fiainanay dia tsy mahefa na inona na inona izahay. Dia ome anay koa ny vokatra satria zany ny teny nambara taminay teo, mba hamovo be izahay satria tsy izahay tompo no nifidy anao fa ianao no nifidy anay. Dia mankasitraka anao zay amin'izany asanao amin'ny fiainanay izany satria tsy takatry ny sainay izany. Inona moa izahay tompo mba hirahanao olona malotomolotra sady mitoetra amin'ny firenena malotomolotra, manota mandrakariva anatrehanao zay mandritry ny andro, kanefany ianao dia tianay ary tsy manosy-potanana anay. Koa dia raiso izay tsiraray avy ary eo ka ny tananao apetraka ambony lohanay tsiraray avy mba hampahery anay ka ho fen'ny herinao, fen'ny fanahy masina, fen'ny faherezana, fen'ny hafanam-po eo amin'ny fanomponanao ireo mpanomponao. Vavaka koa izahay ho an'ny FP mpamanontolo izay manavao ny biraony amin'izao fotoana izao, ianao no mba ahitany izy ireny tsiraray avy ireo mpanomponao marobe izay nanolotena ho anao, aoka ho fenono ny herinao koa ka avokatra be eo amin'ny fanomponanao. Tompo, mahatsiaro koa izay ny firenena manerana izao tontolo izao, izay ao anatin'ny korotana, ao anatin'ny ady. Hitanao zany ary tsisy miafina eo anatrehanao. Mangataka aminao izay ilay andrian'ny fiadanana mba hiasany amin'ireo tompona raikitra rehetra, ireo filoham-panjakana manerana izao tontolo izao, mba hampitony ny avonavo-po, hampihetry ny firerehana, hanaisotra ny fankalana mba ho fenoana fitiavana izy ireo ary ahifandefitra. Vavaka manokana izay ho an'ny Madagasikara tanindrazanay mba ho tahinao ary hampaherezinao. Tompo, dia misaotra anao izay fa Andriamanitra meny vavaka ianao ary tsy takatry ny sainay ny fomba fiasanao fa dia matoky izay fa hovalianao amin'ny fotoana izay fantatrao fa mampety izany. Dia misaotra anao izay fa Andriamanitra peny vavaka ianao ary mihaino ny vavaky ny olona rehetra izay mitalao aminao. Amin'ny anaranao Jesosy no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa natanteraka izao fotoam-panokanana izao ary misaotra manokana antsika nanana faharetana satria isaky ny roa taona tahaka izao dia fantatsika fa lava be hatrany ny fotoam-pivavahana
naharitra isika tao anatin'izany ny tompo ane amalisoantsika ary indrindraindrindra ame valisoa ny faharetatsika tao anatin'izany. Mamarana ny fotoana isika ataontsika ny hira efa voatondro ny 15 dia omena ny afatra sy ny tsodrano zay tsy iraina amin'ity androany ity, dia rehefa vita ny fanirahana manao ny hira efa voatondro isika dia miakatra ety ny filohan'ny tafo sy ny dekona voanitokanana ka tsisy fandraisan-tanana an'io noho ny fotoana efa lava be ka dia ikopa-tanana antsika izy ireo. Ao anatin'izany isika angatahako hipetraka ikopa-tanantsika izy dia mahazo mitsangana ianareo ary dia ny zava-maneno no mamarana ny fotoana. Mitsangana ary isika manao ny hira zay efa voatondro. Reko izao retombo izany antsona, meantso izany mpanombo mahoeraka ete ao Jeso, ite irao ao Jeso, eke kure mio miara-melana uvonona anao nesetraka kaera. Tsy ande irery fa iaraka mena ka de mba omeo ny hery se fanahina. Ite ao Jeso, ite irao ao Jeso, eke kure neo miara-melana uvonona anao nesetraka kaera. Zao ny teny fampaherezana ao antsika, no ianareo tafaray amin'ny tompo dia mahatanjah omban'ny heriny tsy haitoaina. Dia hita ianareo ny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana, mandehana amin'ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo amin'ny fifaliana. Dia mipetraka isika ny dekona mba miakatra etya manao ny hira farany isika. Milahatra ety ny dekona sy ny filohan'ny sampana. Vae anao no arona ka dia saeza amakese anoetra ne onjan-drano betsaka kakaje ofefika ateara no masina vambaoto gamena ne sambona retoko kakaje ofefika ateara no masina vambaoto gamena ne sambona retoko. Dia ikopa-tanana anareo zay dia nareo mitsangana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny fanahy masina, mirava isika. Dia mangataka ny mpakasary